Dia teo zany no ny farana ny fampianarantsika farany izay hotohizana ary amin'ity androany ity hoe tena azo everina tokoa ve fa izay no everina ho marina na ny fahamarinana tsy azo amboamboarina ao anatin'ny soratra masina. Efa nisy ny andiny soratra masina vitsivitsy nentina teto aminareo tamin'ny fandarantsika farany nafana na maritra mazava dia mazava tanteraka zany fa tsy misy izany lalàn'i Kristy izany fa ny lalàna izay nampianarin' Jesosy Kristy ny olona dia tsy lalàna hafa na lalàna vaovao na azo manokana fa ilay lalàna efa napetraka Andriamanitra ho an'ny olony hatramin'ny andron'ny Mosesy no nankaty ihany zany. Anisan'izany ireto teny izay mbola anamafisantsika azy reto zany ahafahantsika manamarina tanteraka fa dia hoe tsisy lalàna azo manokana tokoa Jesosy Tompo fa ny lalàna izay napetraky ny ray tamin'ny alalan'ny Mosesy mpanompony ihany no lalàna nasainy ho tandremana. Amaky tenin'Andriamanitra ary sika anamarinantsika an'izay zavatra izay. Vakitsika ry hanomboana ity androany ity arak'izay efa voalaza izay ao amin'ny filazantsara ny Matio dia ny toko fa 7 efa voalaza teto ihany izy ity fa ho vakitsika ihany na izany azy. Matio toko fa 7 dia ny andininy faha 17 andininy fa 19 ka hatrany amin'ny andininy fa 20. Matio toko fa 7 andininy fa 19 ka hatramin'ny fa 20 ary vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany manao hoe ary indro nisy anankiray nanatona azy ka nanao hoe mpampianatro inona no tsara ataoko azahoako fiainana mandrakizay. Fa hoy Jesosy taminy nahoana no anontanianao amin'izay tsara? Iray no tsara fa raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao tandremo ny didy. Hoy raha lehilahy taminy inona avy moa? Dia hoy Jesosy ny hoe aza mamon'olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, manaja zany ny rainao sy ny reninao ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ireo zany no didy izay napetraka Jesosy Kristy ho an'ilay olona izay nametra-panontaniana taminy hoe inona ny tsara ataoko azahoako fiainana mandrakizay. Izay fanontaniana tokony hipetraka ao anatintsika ihany koa ary indrindra raha tena mikatsaka ny fanjakan'ny lanitra ianao na ilay hoe fiainana mandrakizay. Fa raha nanontany an'izany ty lehilahy ty dia zao ny valiteny tsotra dia tsotra sady marina tsy amboamboarina nambaran'i Jesosy taminy raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao tandremo ny didy. Dia eo amin'izay zany ilaitsika aloha zany hoe mitandrina didy raha tena te ho any amin'ny fiainana mandrakizay sika. Fa le fanontaniana zany dia hoe didy inona io? Io ve le lazain'ny olona hoe ny lalàn'i Kristy ary ny tokony ho tandremana fa tsy ny lalàna izay napetraka Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny Mosesy. Inona avy ary zany hozy ilay lehilahy? Dia namaly Jesosy hoe zao avy ozy izy ny hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, manaja ny rainao sy ny reninao ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Hitantsika angamba ao anatin'ny Baiboly hoe ireo teny ireo dia voasoratra ao amin'ny bokin'ny Exodosy toko 20 izay lalàna atao hoe didy folo napetrak'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny Mosesy tamin'izany fotoana izany. Ary ireo ihany no mbola no takian'i Jesosy hoe raha te hiditra any amin'ny fiainana isika na izana ianao na ity lehilahy izay niresaka tamin'ity tandremo ny didy. Izay ahafahantsika milaza sy manatsoaka araka ny loha hevitra resahantsika eto aloha hoe ay tsy manana lalàna vaovao Jesosy Kristy na hoe manana lalàna hafa fa ilay lalàna izay didy no omen'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely fahiny ihany no napetrany raha te hiditra any amin'ny fiainana mandrakizay isika. Ary manarak'izay mbola afaka makandiny tsoratra masina hafa ihany isika izay somary dingantsika lavidavitra angamba raha toka hoe kelikely ihany sisa ny fotoana ananantsika any amin'ny bokin'ny Apokalipsy ary sika zany zao dia ny toko 14 dia ny andininy 12. Apokalipsy toko 14 dia ny andininy 12. Eno tsara ny voalazan'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Tsy misy arak'izay tenin'Andriamanitra izay mbola manamafy hatrany fa tsy misy ny atao hoe lalàna hafa atao hoe lalàn'i Kristy akoatran'ny lalàn'Andriamanitra. Satria izao Apokalipsy toko 14 andininy 12 zao dia
mitaratra ny zavatra ho jeren'ny olona jeren'Andriamanitra, zavatra ho jeren'Andriamanitra amin'ny olona amin'ny andro farany indrindra. De ny olon'Andriamanitra tena izy atao hoe olo masina na hoe olona masina amin'ny andro farany zany de ireo zavatra ireo no jerena. Fa raha tsy matateraka an'ireo zavatra ireo izy de tsy olon'Andriamanitra, zany hoe tsy ao anatin'le olona masina. Inona avy ilay zavatra? Voalohany, mitandrina ny didin'Andriamanitra. Faharoa, mino an Jesosy. De hitantsika amin'izay hoe didin'inona le hojerena amin'ny andro farany indrindra? Didin'Andriamanitra ihany, fa tsy hoe didy hafa akory na lalàna hafa akory. Inona moa didin'Andriamanitra io? Io ihany le voasoratra tao amin'ilay Matthieu 7:10 izay nivakitsika teo. Ary io ihany lay nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy tany aloha tany. Ka tsy misy arak'izany ho iaho ny didy na lalàna vaovao hoe napetraka Jesosy Kristy ka nanafoana ny lalàn'Andriamanitra. Ary efa naka ohatra tsika moa mikasika an'le hoe aza mijangajanga tany Matthieu 5 izay tsy aza vaky hoetsintsony. Fa efa mazava be tamintsika iny zavatra iny. Ity Apokalipsy 4:12 ty ihany koa dia mitovy amin'ny Apokalipsy 4:17 ihany. Apokalipsy 4:17 andre zany dia ny atao hoe zanak'Asisa, zany hoe izay olona hitsenany fiavian'ny Kristy eny amin'ny raolanitra amin'ny andro farany atao hoe zanak'Asisa. De ny toetra mamaritra an'ireo hoe zanak'Asisa ireo araka io Apokalipsy 4:17 io dia ny hoe fitandremana ny didin'Andriamanitra sy ny fitanana ny filazanan'i Jesosy. Mitovy an'ity ihany zany izay afatsika milaza hatrany hatrany koa fa mbola le didin'Andriamanitra ihany no hojerena amin'ny andro farany, fa tsy misy didy vaovao akory. Ary azontsika raisina ihany koa ny Jakoba 2 izay matetika no torian'ny olona izy ity kanefa betsaka ny tsy mahafantatra. Jakoba 2 dia andininy fahasivy ka hatramin'ny 1:10. Jakoba 2 ka hatramin'ny 1:10. Amin'ny anaran'i Jesosy vakitsika zany teny zany manao hoe fa raha mizatavan'olona kosa ianareo dia manotaka elohin'ny lalàna ho mpanota. Fa na iza mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny iray loha dia meloka amin'izy rehetra. Fa ilay nanao hoe aza mijangajanga ny nanao hoe koa aza mamono olona. Fa raha tahiny tsy mijangajanga ianao kanefa mamono olona ihany dia mpandika ny lalàna ianao. Apetratsika eo fa azonao vakina hatrany amin'ny 12 moa izay afatsika milaza hoe io lalàna sy io didy tokoa no hitsarana ny olona any amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Ity teny ty ary dia milaza manao hoe raha misy ozy izy mitandrina nito kanefa misy ray tsy tandremana dia ohatrany hoe mpandika an'izy rehetra ihany izy eo anatrehan'Andriamanitra. Dia inona le hoe lalàna zay nataony ohatra eto hoe tokony ho tandremana avokoa, fa raha misy ray tsy tandremana dia ohatrany hoe tsy mitandrina an'izy rehetra ianao. Tsy inona io fa io ihany lay voalazan'le Matthieu 7:10 mivakitsika teo. Io ihany lay Apokalipsy 4:17 mivakitsika teo izay atao hoe didin'Andriamanitra izay fanomen'Andriamanitra ny olona tany aloha tany tamin'ny alalan'ny Mosesy. Ahafahantsika misintona ary mba elana amin'ny aya fa tena tsy misy tokoa ny lalàna vaovao na ny didy hafa akoatra n'izay didy efa napetrak'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy ka takiana ho an'ny olona. Tsy misy arak'izany ny atao hoe lalàna napetraka Jesosy anazy manokana izay indrindrindrindra manafona sy mandrava ireo didy na lalàna izay napetrak'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Mosesy. Tsy misy zany. Fa na izany tsy zany, inona moa no mahatonga ny olona sasany eritreritra an'izany? Fa misy tokoa ve ny teny hoe lalàn'i Kristy eo anaty Baiboly sa tsy misy? Tena misy le izy. Vakitsika ary ny Korinthianina voalohany dia ny 7. Korinthianina voalohany 7 andininy fa 1:20. Korinthianina voalohany 7 dia andininy fa 20 sy 1:20 zany no vakitsika. Korinthianina voalohany 7 andininy 20 sy 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny Jiosy dia tonga toy ny Jiosy aho mba azahoako ny Jiosy, tamin'izay ambany lalàna dia tonga toy izay ambany lalàna aho, na dia tsy ambany lalàna aza aho mba azahoako izay ambany lalàna. Tamin'izay tsy manana ny lalàna
dia toy izay tsy manana ny lalàna aho, kanefa tsy mba olona tsy manana lalàna amin'Andriamanitra aho, fa amban'ny lalàny Kristy mba azahoako izay tsy manana ny lalàna. Ity ilay soratra anankiray zany hoe lalàny Kristy izay eritreretin'ny sasany hoe lalàna hafa, zavatra hafa, tsy mitovy amin'le napetrak'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Mosesy. Raha ity teny ity fotsiny anie no raisina dia efa mazava dia mazava izy, ary mba tsy hamitaka antsika dia eritrereto tsara nge tamin'izay tsy manana ny lalàna ho izy eo amin'ny 1:20 ty tonga dia vakiko ty dia toy izay tsy manana ny lalàna aho, nataony eo anaty fonoteny zany le teny hoe kanefa tsy mba olona tsy manana lalàna amin'Andriamanitra aho. Da tsika efa manana lalàna izy, lalàna izy amin'Andriamanitra, fa ambany lalàny Kristy. Dia eto zany mahatonga ny sasany manana lalàna izy ary mametraka ny tena no ao ambaniny atao hoe lalàny Kristy. Dia io no mahatonga ny aya amintsika izay nandreny fampianarana hafa, ary mahatonga ny fahadiso-kevitra ho an'izay mitana ny livitra hoe tsisy tsony lalàn'Andriamanitra fa lalàny Kristy indray zany zao. Dia iso izay zavatra izay satria Paoly nanoratra mihitsy reto dia efa nilaza fa tsy mba olona tsy manana lalàna amin'Andriamanitra izy, zany hoe tena manana lalàna izy amin'Andriamanitra, fa tsy hoe amin' Jesosy Kristy. Zany hoe tiako hazava tsara aminao fa ny lalàny Kristy araka ity voasoratra ity dia tsy lalàna miavaka voasoratra hoe zao koa ny lalàny Kristy, tahaka an'le hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza manao an'izao, aza manao an'izao. Fa inona ary izy io? Mbola voasoratra io teny io la hoe lalàny Kristy eo amin'ny Galatiana 9 aloha 2 vakitsika vetivety. Galatiana 9 dia 2. Izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra ary vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe mifampitondra izay mahavesatra ary aoka izany no hahatanterahanareo ny lalàny Kristy. Dia ireo andininy anankiroa ireo ihany ao anatin'ny boky izay nosoratan'ny Paoly manokana ihany no nanoratra ny fisinjany atao hoe lalàny Kristy zany. Izay mahatonga antsika alaim-panahy hieritreritra hoe hafa tokoa zany hoe lalàna nataony Kristy zany, na hoe lalàny Kristy, ary hafa mihitsy ilay lalàna izay napetrak'Andriamanitra taloha tamin'ny alalan'ny Mosesy. Efa hitantsika tao anatin'izay andininy maromaro zay anefa hatramin'ny fampianarantsika farany fa tsy misy mihitsy lalàna vaovao napetrak'i Jesosy, fa lay anina ray tany aloha izay ataontsika hoe lalàn'Andriamanitra ihany tao anatin'izany didifolo, ireny ihany no nasainy notandreman'ny olona, fa tsy nisy lalàna hafa ankoatran'ireny. Ka inona ary ity voasoratra hoe lalàny Kristy ity? Izy ity raha diniantsika ny Baiboly dia zao: tsy lalàna vaovao ary tsy didy misy isan-karazany natao ho tandremana ka tsy maintsy ho arahana. Fa ny lalàny Kristy eto zany dia entina ilazana ilay fomba nataon'ny Kristy Jesosy namonjena ny olona sy nanamarinana ny olona. Inona avy zany? Nesoriny Jesosy tao amin'ny olona ny ota, dia napetrany tao ny fanahy masina, lasa izy zany hoe Jesosy Kristy no mipetraka ao anatin'ny olona amin'ny alalan'ny fanahy masina, dia indray no mitarika ny fiainan'ny olona andeha arak'ilay lalàna nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny Mosesy. Izay zavadretraretra izay no atao hoe lalàny Kristy. Zany hoe mazava loatra zany fa ny lalàny Kristy dia ilay fomba nentin'Andriamanitra nanovana ny fiainan'ny olona tsy marina ho tonga marina. Inona moa no atao hoe olona marina? Olona matateraka n'ilay zavatra takin'ilay lalàna napetrak'Andriamanitra hatrany amin'ny voalohany. Izay no atao hoe lalàny Kristy, fa tsy misy lalàna tany saina hoe voalohany zao, faharoa zao, fahatelo zao, fahaefatra zao. Ary zay no nampipetraka n'le matitoko 5 zay nresantsika teto any amin'ny 7 sy 20 izay le hoe efa renareo fa voasoratra tamin'ny lalàna hoy izy hoe aza mijangajanga fa za milaza aminareo fa raha misy lehilahy mijery vehivavy ka ila azy dia efa nijangajanga tamin'ny tampony izy zany. Zany hoe ny lalàna dia mipetraka hoe aza mijangajanga, fa le olona
mpijangajanga raha vao manao an'izay toetra izay de ohatry nefa nijangajanga ihany izy na de tsy natony ary le zavatra nieritreretiny saina. De rehefa tonga Jesosy Kristy de iny le mpieritreritra ao anatiny mihitsy le mahatonga azy mijery vehivavy sy manara-maso vehivavy sy mila vehivavy, zay mihitsy ny nesorony ota iny. De rehefa niala iny de fahamarinana no napetraka tao, zany hoe fanarahan-dalàna napetraka tao. Zay le hoe ataoko an-tsainy lalako sady soratako ao am-pony, fanarahan-dalàna no nataony tao. De tsy ao anatin'le lehilahy tsony le hoe mijery vehivavy mila vehivavy de mazava loatra tsy mijangajanga tsony izy. Tanteraka am'izay le lalàna no takian'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Mosesy, tanteraka ao anatin'le olona. De rehefa tanteraka iny tsy mahay manota tsony le olona, zay natao hoe olona marina. De izay rehetrarehetra zay no fezin'le atao hoe lalàn'i Kristy, fa tsy misy lalàna hafa tany saina akory. Ary ho porifotsika amin'ny alalan'ireto andinin-tsoratra masina ireto fa misy fomba tahaka an'izay tokoa zany zany hoe le fomba hitondran'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona de tsy ananan'le olona safidy intsony, fa lasa le ao anatiny no mitondra ny fiainany. De izay amin'ny ankapobeny no resahana eto hoe lalàna, fa tsy le didy tandremana. Raha zay ary lalàn'i Kristy zany afatsika mieritreritra zany hoe ny fomba hitondran'i Kristy ny fiainan'ny olona ho eo amin'ny atao hoe fanamarinana ho tonga olona marina sy olona masina, zay natao hoe lalàn'i Kristy. Dia maka andinin-tsoratra masina vitsivitsy ane isika, ohatra hoe ao amin'ny bokin'ny Romanina zao misy maromaro. Ny Romanina 7 zao de 17. Romanina 7 17 zao de misy teny izay manao hoe Romanina 7 17. Eno tsara nge le teny: ay zary ny friariana efa foana izany amin'ny lalàna manahoana, amin'ny lalàn'ny asa va tsia, fa amin'ny lalàn'ny finoana. Tatsika am'izay teny zay zao misy soratra ihany koa eto hoe lalàn'ny asa, de misy koa ny atao hoe lalàn'ny finoana. Izany tsy afahantsika mieritreritra mihitsy risaka iza malala fa misy lalàna hafa koa atao hoe lalàn'ny asa na hoe lalàn'ny finoana. Fa io zany le hoe lalàn'ny asa de ohatran'le to ihany, misy zavatra miatraika sy iainan'ny olombelona nefa tsy fantany ary tsy azony lavina. De zay le atao hoe lalàna zay voasoratra eto, lalàn'ny asa sy ny lalàn'ny finoana. De tahaka an'izany koa le hoe lalàn'i Kristy, zavatra iainany metraika ao anatiny, tsy avy aminy nefa tanteraka ho azy eo amin'ny fiainana. De tahaka izany koa ny lalàn'ny ota, tahaka izany koa ny atao hoe lalàn'ny fahafatesana, misy maromaro. Ao amin'ny Romanina 7 zao andin'ny 2 omeko anareo daholo reto andiny reto ahafahanareo mieritreritra. Romanina 7 andin'ny 2 ao indray zao de misy ny atao hoe lalàn'ny lahy, lalàn'ny lahy. De zany zao tsy voatanisa ao anatin'ny baiboly hoe inavy ny atao hoe lalàn'ny lahy zao, fa misy zavatra tsy maintsy iainana ao anatin'izany. Misy ihany koa ny atao hoe ao amin'ny Romanina 7 andin'ny 17. Romanina 7 andin'ny 17 de ity angamba ho vakitsika mihitsy aloha. Romanina 7 andin'ny 17. Eno tsara ny teny izay hita tsara mazava be eo, manomboka amin'ny andin'ny aloha vakitsika hatrany amin'ny andin'ny 20. Romanina 7 andin'ny 20 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha ny tsy sitrako no ataoko de tsy izaho intsony no manao izany, fa ny ota zay mitoetra ato anatiko. Koa hitako izao lalàna izao, raha tahanao ny marina aho de ato amikany ny ratsy. Fa mankasitraka ny lalàn'Andriamanitra aho araka ny toetra anaty, nefa mahita lalàna hafa amin'ny momba ny tenako aho, miady amin'ny lalàn'ny saiko ka mamabo ahy ho amin'ny lalàn'ny ota izay ao amin'ny momba ny tenako. Mazava be zay teny zay, afahantsika mivelatra tsara mihitsy amin'ny famaritana le hoe lalàn'i Kristy. Misy ho izy zavatra tsy tiako, tsy sitrako nefa ataoko ary tsy haiko ny manda azy. De tsy zah manao an'izany fa le ota zay mitoetra ato anatiny. De rehefa nandinika aho Paoly de zao hitako zao lalàna zao. Tanao misy lalàna hitany ary ty. Tsy lalàna mandrara hoe aza manao an'izao tahaka an'le nomen'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely. Fa inona ozy izy? Raha te hanao ny marina aho de ato amiko ihany ny ratsy.
zay zany le lalàna hitan'izay lalàna zay de zany tsy didy fa zay zany le hoe miatraika eo anatin'ny fiainany lasa iainany na de hoe tsy sitrany ary tsy azony laviny de ohatr'izay koa le lalàn'i Kristy zavatra nataon'i Jesosy ho an'ny fiainan'ny olona de tonga ho azy amin'ny fiainan'ny olona na de tsy neritreretiny ary tsy misy ezaka nataony tsy sitrapony ohatr'izay 19 de hoe mankasitraka ny lalàn'Andriamanitra aho araka ny toetra anaty nefa mahita lalàna hafa amin'ny momba ny tenako aho da tsika hoe eo ny lalàn'Andriamanitra fa misy koa zy lalàna hafa momba ny tenako io lalàna hafa io tsy mitanisa hoe zao fa inona le izy de zao miady amin'ny lalàn'ny saiko de eto koa zao misy indray ny atao hoe lalàn'ny saiko de misy koa manaraka hoe mambabo ahy ho amin'ny lalàn'ny ota hitantsika misy fomba fiteny tahaka an'izany ao anatin'ny baiboly raha raisitsika tsirairay zao de hoe lalàn'ny Kristy lalàn'ny asa lalàn'ny finoana lalàn'ny lahy lalàn'ny ota